Finaritra mifakahita amintsika dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Anapaka feno ao am-pontsika tsirairay rehetra indray. Somary ela kely isika tsy nifankahita. Fa saorana amin'ny tompo foana ny fahafahana mifampitafatra amin'ny alalan'ny tony tambajotra itony ary amin'ny pejy fifaneraserantsika dilily fanosorana izany. Vavaka vetivetsika ho voninahitran'Andriamanitra raitsitoa sy Jesosy Kristy zanany. Saotranao zay ry tompo ray masina tsy toa, raha mbola omenao andray n'izao fotoana izao ahafahanay mifampitafa sy midinika eo ambany fahefanao sy amin'ny alalan'ny torolalanao miainga amin'ny herin'ny filazantsara ny support ny soratra masina. Sotra-petsaka anao any amin'ny zavatra rehetra nefainao teo amin'ny fiainanay, ny témoignage izay tonga fiainana velona ho anay. Nanananay fahatsapana na tsapan'ny voninahitra ao tao anatin'ireny rehetrarehetra ireny, nafahanay nandray lesona, nafahanay namira sy nikirakira ny sitraponao tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tera sy manome voninahitra anao. Taio ny teny izay ho ambara eto, taio ny zavatra izay ifampizarana eto ho tsakotsakonay. Ianao no mitondra ny fahagagana ao anatin'izany. Ny fahagagana tsy inona fa fiainana, ny fahagagana tsy inona fa ilay salut, ny fahagagana dia tsy inona fa ilay herin'ny filazantsara. Izany tompo ny proklameko ato anatin'ny teny, izany no ambarako, ary ny anaran'i Jesosy Kristy no teny pahefana eto koa misera manindry ny herin'ny filazantsara ato anatin'izany tombavaka izany. Mangataka ny fanahy masonao Jesosy Kristy andratsana any am-ponay tsiraray ihany, hitondra ny sofla ny tsokanao, ilay roaka fofinaina mahavelona, afahanay ho réanimé indray, afahanay ho velona indray a partir ny fandratonay foana ny sitraponao amin'ny alalan'ny tony famirafirahanay fikirakirana eo ambany fitarihanao foana ny teninao itony. Ny aja sy ny dera Jesosy Kristy dia anao sy ny ray irery ihany, efa hatramy taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay izay efa tao aminao, efa plénitude anao, efa anao. Ny anaran'i Jesosy Kristy tombo-kasehan'izany vavaka izany. Amen. Alleloia. Mamerina manona ny fiadanana amintsika rehetra ary manona ny teny-pitahiana Jesosy Kristy. Jesosy Kristy midika hoe Yahweh Elohim no mpamonjy, izany ny proklamena amintsika rehetra, proklamena amin'ny fandaharana, proklamena amin'ny teny, proklamena ihany koa hitondra délivrance sy fahafana ho antsika rehetrarehetra, mpikambana sy mpifanatri-daba mahazatra ato anatin'ny pejy. Tonoana amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy. Raha vakitsika ny lohahevitra dia ny zavatra ho resahantsika an'io dia hoe mikasika ny apostazia. Apostazia raha atao définition tsotsotra dia tsy inona akory fa ny fiemorana, ny fivadia-pinoana mihitsy, tsy vitany hoe mihemitra fa mivadi-pinoana mihitsy. Dia izay no diniantsika, izay no fakafakantsika foy atao anatin'ity fandaharana ity. Ity resaka apostazia ity efa nisy izy io tany amin'ny testamenta taloha, efa nisy izy io histoire préhistorique tany aloha be tany, atao anatin'ny baiboly zany ny resaka. Tsika tsy mivoaka amin'ny baiboly foana. Efa nisy izy io. Vao nivoaka ny ranomasina mena ny zanak'Israely, vao nanitsaka ny tany efitra dia nivadi-pinoana izy ireo, niembotra. Exodosy toko 2:30, resaka voadoro zany. Tonga dia nanangana ombala volamena, tsinotsinony eo ny monomonina, midradradratra, mécontentement, vokatry ny pression, vokatry ny milieu, vokatry ny tany vaovao zay nitsahana niala tany amin'ilay tany Egypta, dia tonga désert, tsy mahita ninona ny paysage foana, ny manodidina tsy misy rano, tsy misy inona, torapasika be, angazana sy ny ohatran'izany, ny fomba fanompoana ohatra hoe endrika pasika ilay tany amin'ny tany Egypta, nandidin'ny soratra masina azy ireo, nandidin'ny raitsitoa azy ireo tamin'ny alalan'ny Mosesy, fanekena, fifanekena. Hafa mihitsy ny contexte aty amin'ny Exodosy toko 2:30, taty amin'ny tany ngazana désert, dia vokatr'izay tratrany apostazia ny
vahoaka Israela ny fiangonana izany ny mpino dia vaodoro, nanangana vaodoro izy ireo. En même temps ilay mpitarika tsy iza izany fa Mosesy rehefa noentin'Andriamanitra tamin'ny dimensiona ambonimbony nakany amin'ny tendrombohitra Horeba, tsindrian'Andriamanitra ho mavesabesatra kokoa ilay fifanekena ho tolorana ny Torah izy ny fanekena alliance à partir miainga amin'ny antsoina hoe support didifolo izao apetraka ao anatin'ny fiaran'ny fanekena dia mitohy hatratỳ amin'ny fananganana ny tempoly, ny tenako sy ny tenanao izany, zay préfiguration ny tempoly ihany koa hoe efitra masina indrindra ny kianja ny parvis, dia ao anatin'izany misy ny alliance fifanekena rehetra selon ny Torah. Bref, efa nisy fotoantsika nanipinipy resaka an'izay. Izany rehetrarehetra izany niteraka pression tamin'ny fiangonana Israel dia niteraka ny antsoina hoe apostasia, fiemorana, niteraka ny antsoina hoe fifadiam-pinoana. Tsy vitan'le hoe monimonina fotsiny, tsy vitan'ny nijanona tamin'le contexte hoe mécontentement fotsiny, tsy nijanona tamin'le hoe naleona ihany tarizy fa tena mivady-pinoana mihitsy, ny safidy ny anompo sampy nanangana omba lahy volamena. Zay raha zavaina tsotsotra ity resaka apostasia ity. Fa raha hoe tsika miainga amin'ny toko sy andinin'ny baiboly izay vakitsika vetivety, tena halan'Andriamanitra ity fiemorana vao miembotra fotsiny isika, ary zay nahatonga azy nanambara tany amin'ny apokalipsy, tsy mafana tsy mangatsika ozy aloha mivavako. Zany hoe raha vao misy mihitsy zany position atsika hoe tsy stable itsika amin'ny fanimpotsika an'Andriamanitra, raha vao misy mihitsy zany finiavana sy fisainana avy aty amintsika ao anatin'ny antsoina hoe préférence safidy, izay itsika no mamoa azy atao anatitsika araky ny contexte, izay manery sy manepitra eo amin'ny fiainantsika, mahatonga atsika ho tafapetraka amin'izay situation instable par rapport amin'ny écriture izay. Satria ny tokony ho famindratsika sy tokony ho fandehantsika dia ao anatin'ny droiture, fahitsina mahitsy araka ny voasoratra. Dia rehefa tsy amin'izay tsika dia maka an'ilay position amin'ny maha-olombelona, maka an'ilay toerako, maka an'ilay fisainako sy fieritreretako, ary indraindray ao anatin'ny apparence izay, izay hoe asehoko ho toy ny hoe manompo kanefa izaho ao anatin'ilay efa antsoina hoe puba izay ataontsika lohateny eto hoe apostasia, efa miembotra ka izaho, ary ny tena pira hoe izaho ty ka efa tena mivady-pinoana, fefa sous forme fotsiny le finoana, arantiranty koa hoe kristiana katolika, kristiana FJKM, kristiana FM foi, kristiana judaïsme, kristiana messianika, mitovy zay zavatra nolazaintsika faran'izay, judaïsme messianika, kristiana luthériana, kristiana sy ny sisa be da be, FPVM, réformé, araka ny etikety izay afaka tonontsika sy apitsika à partir an'izany zavatra no resahantsika izany. Apostasia, apetrao ny fanontaniana hoa, apetrao ny question hoe mitoetra amin'ny finoana ve za? Mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve za? Lay finoana resahana eto hoe Jesosy Kristy. Io Jesosy Kristy dia io ny parole parlée, parole écrite, tenin'Andriamanitra velona voasoratra. Dia ny référence ve misy anahy, tena hoe ao anaty référence biblika ve mahitsy sa efa miembotra mba tsy tenenako hoe efa mivady-pinoana, apostasia. Mila mametraka an'izany question zany tsika amin'izao vaninandro zao satria be da be ny fiangonana arak'ilay ny cité-tsika teo, be da be ny dénomination, be da be ny olona miaina en doctrinement, fa mieritreritra izy fa matanjaka be ny finoany, mieritreritra izy fa hoe olon'ny finoana be izy, mieritreritra isika fa ara-pinoana be. Hay tena efa miembotra nefa, hay tena fa ao anatin'ilay définition an'ilay apostasia isika fa manao akanjo fotsiny, manao tunique, manao robe pastorale, manao akanjo na mpanjaka, manao robe na fiancé, ny akarina sy ny mpampakatra, zany hoe mitrahir, mi-inverser ny tendance biblique isika,
mitrahiran'andriamanitra ora nefa andriamanitra tsy ho voafitakintsika fa noho ilay esprit mibahana be ao anatin'ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika dia ao anatin'ny inconscientement isika na tena conscient mihitsy de mandeha amin'io esprit apostasie io dinio zany zavatra zaraiko amintsika izany amaky tenin'ny soratra masina isika efa itsika rehetra izy ty Hébreu 10 andininy 7:30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy indrin'ny Abakoka 2 ihany koa izy io andininy 7 sy 4 ary ny oloko marina dia velon'ny finoana fa raha miemitra izy dia tsy sitraky ny fanaiko fa isika tsy mba namana zay miemitra fa 7:30 ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy makany amin'ny salut any objectif atsika ny anton'ny fizarantsika ny anton'ny fifampaherezantsika eto tavandrala mandranitra ny tavandrala vice versa zay hoe ny tavandranadahy mandranitra ny tavanareo sœur nareo sœur mandranitra ny tavan'ny ranadahanareo ny tenako zany ainsi de suite entre famille entre collègues entre mpiaramanompa sy nohatran'izany tsy sitraky ny fanahiko izy koa ny soratra masina ny bokin'ny Hébreu raha miemitra ho amin'ny fahaverezana eto zany de tena hoe mialatsina hiteny an'ny Timothée hoe détester ny mpino ao anatin'ny apostasia ny sainte écriture ny soratra masina zay de midika fa mamona aminay nan'Andriamanitra tsy to zay ho le ambarany amin'ny bokin'ny apokalypsy hoe tsy mafana tsy mangatsika tsy manana position exacta isika ao anatin'ny apostasia alohan'ny vavaka ozy Yahweh Elohim de fantatsika ihany koa misy passage hoe ny alika no miverina amin'ny nalohany ataoviny référence amin'izay zavatra nambarako zay hoe Andriamanitra tsy to de niteny teo aho hoe alika biby maloto ozy ny bokin'ny lalàna apostasia ny sujet atsika ka raha ohatra zany tsika tsy manao remise en question tsy manana an'izay fisainana sy fieritreretana izay hoe tena mitoetra marina izao toetra ny tenanareo ozy ny soratra masina raha mitoetra ny finoana marina ianareo ny fomba fanompotsika eto de miverina manindray hoe a partirany la foi mino fotsiny tsotro zao io tsy misy procédure tsy misy zavatra lahatahatra tsy misy pièce montena tsy misy stratégie amboarina sy apetrapetraka mba hahafahako ino na ahafahan'ny mpino anankiray ino fa zavatra monsieur revele ao anatin'ny mpino izy io zay le semence zay lay voatsinapy ny finoana de tahaka ny voatsinapy semence izy io ary io semence io de Andriamanitra ny manomiana izy io a partir ny toepoko sy ny toeponao dinio important be zany zavatra lazaiko anao faran'zany matoa zany ianao tonga amin'ny toerana anankiray hoe tsy mino dia lay vatanao tsy fertile tsy afaka hamokatra zaonao mpanao batisa ny teny hoe mamoazy aloha vomendrika fibebahana fa lay tenanao mihitsy zany aloha no tsy fertile tsy afaka moazana vo karakaina imperméable tsy afaka hidiran'ny rano tsisy rano s'infiltré afaka atany lonaka ny tenanao manaova remise en question ianao zany zavatra resantsika zany tsy miresaka amina apostasia tsika fa miresaka contexte à côté zay paradoxe amin'ny apostasia satria ny fiafarany de arak'ilay bokin'ny Hébreu mivakitsika teo Hébreu 10 andininy 7:30 dia ho amin'ny fahaverezana apostasia fiemorana fa ilay imperméable lay vatana imperméable ny resantsika teo lay vatana tsy afaka hitsimoana semence voatsinapy mamoazy aloha vomendriky ny fibebahana ozy jaonao mpanao batisa de tena ny olona anankiray zay tokony anao remise en question ihany koa izy zany rehetrarehetra zany de ao anatin'ny tontolony salut daholo verenantsika ny sujet apostasia am'izao vanim-potoana iresantsika izao ekena fa nisy ny fiforonany antsoina hoe église primitive
rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy dia nomeny ny fofinaina mahavelona ny mpianatra niaraka tamin'ny tsodrano hoe na elokiza avelanareo dia voavela izany, na elokiza kosa tsy avelanareo dia tsy avela izany, raiso ny fofinaina. Dia nipotra ny eglizy primitiva, nanao témoignage partout ny mpianatra, tany amin'ny sinagoga, teny amin'ny kianja, teny amin'ny tempoly, partout tahaka ny nandehanan Jesosy Kristy. Dia nitoy izay antsoina hoe eglizy primitive izay hatraty amin'ny eglizy izay natsanga ny Paoly apôstôly. Eto dia miresaka ny eglizy anankifito ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Dia ireo no nanome image ny apostazia. Aty miresaka eglizy zany resahantsika. Fa ny apostazia arak'ilay teny fampidirana ny resahantsika teo dia efa nisy tany amin'ny contexte Exodus 2:30. Dia raha mandinika isika dia nisy fay daholo, satria tao lay toe-po miova loko, tao lay toe-po ny se métamorphosé tamin'ny faharatsiana, tao lay toe-po izay tsy mipetraka tao anatin'ny cadre soratra masina intsony, araky ny nahasarotiny amin'ireo patriarka tsara lazan'ny finoana ry Paoly apôstôly izay nanarany foana ny eglizy tamin'izany vanim-potoana izany, nameperany ny eglizy foana tamin'izany vanim-potoana izany, tahaka an'ireo mpaminany sy mpanjaka sy mpisorona izay nananatra mafy ny vahoaka hebreo ihany koa à l'époque. Fa raha mandinika isika amin'izao vanim-potoana izao, tsy zarery no mitondra édification araky ny fitarihan'ny fanamasina, fa eo ihany koa ny rahalahy sy ranabavy mpiara-piazakazaka manana andraikitra ao amin'i Jesosy Kristy mizara ny tenin'Andriamanitra, mametraka ny sitrapon'Andriamanitra minimum, satria sombitsombony ihany ny fahalalantsika. Tsy mitena hoe service minimum fa minimum par rapport amin'ny plénitude ny vérité biblique, dia miparticiper ao anatin'izay ny tsirairay izay mandeha araka ny souffle du Saint-Esprit, dia miteny mananatra mitsara marina ianareo, ohatrany hoe voasoratra any amin'ny Zakaria 4:9-12. Samy milaza ny marina, satria samy milaza ny marina amin'ny namany avy, mitsara marina ianareo, satria izao vanim-potoana izao dia vanim-potoana ny apostazia, miova loko ny mpino, miova loko ny fiangonana, miova loko ny toriteny, ary na ny fonction ministérielle ary ny resaka don spirituel, ny resaka ministère, miova loko daholo zany. Azagaga isika mialatsiny ahiteny an'ity, raha ohatra hoe misy assemblée générale nataon'ny katolika JMJ, misy ny zaikabe nataon'ny zareo lotériane FKTLM, ainsi de suite ny FJKM, fa misy loko politika foana ao anatin'ireny. Misy kravaty mena, misy loko orange, ivelan'ilay efa loko dogmatika amin'ny maha-katolika azy, amin'ny maha-FJKM azy, mialatsiny manonona an'izany anaram-piangonana rehetrarehetra izany. Fa izay dia efa manome image an'ny pub resahantsika an'io hoe ao anatin'ny apostazia, manomboka any amin'ny mpitondra fiangonana, any amin'ny haut gradé, zareo mpisorona, mpanao sorona masina, selon ny contexte entiny mamonjy fanahana mpino araky ny fisainany sy ny fieritreretany. Tsindriko tsara zay, araky ny fisainany sy ny fieritreretany, fa allez voir, il faut savoir toujours discerner hoe selon la Bible ve izay hoe sorona masina izay, ainsi de suite. Ireo fiangonana dogmatika rehetra hitantsika ireo mandeha araky ny fisainany sy ny fieritreretany, dia tsindriko sy averiko ambara eto fa ao anatin'ity fiovandoko, fiovantare, métamorphosé, transfiguré, tsy maninona makao amin'ny loko apostazia fiamorana io. Maninona no miteny an'izany?
raha nivakitsika tsara lay Abakoka toko 2 teo araka ny Hebreo toko 10 andiny 7 dia hoe ny oloko marina dia velon'ny finoana. Ahoana moa zany hoe oloko marina izany velon'ny finoana? Ny oloko marina ambaran'ny soratra masina eto hoe velon'ny finoana zany a dia selon la foi, mino an Jesosy Kristy. Zay le mino an Jesosy Kristy zay a de tsy misy loko politika, tsy misy loko mpiangonana, tsy misy loko na kultura, tsy misy loko mpisainana sy fieritreretana, selon izaho ego, selon an'ny karakterako. Hoe izaho dia somary mpandangadanga, Jakoba. Izaho dia somary timidamida, Josefa. Izaho dia somary fervent-be am'izay rehetra ataoko, Marie. Martha sy Marie. Izaho dia ainsi de suite be da be araky ny ohatra afaka raisitsika ao amin'ny soratra masina. Fa le finoana ambaran'ny soratra masina eto de hoe Jesosy tsotra zao. Ary zay no antony, izay no antony tsy maintsy hoe ateraka indray aloha isika. Arao tsara le fanazavana. Izay tsy maintsy hoe itsika nateraky nofo a de vonoina mihitsy aloha zay fahaterahantsika atao amin'ny nofo zay, ary transformena, esorina zay ADN hoe charnel izay isika, esorina daholo ny cellule nofo mahanofo atsika, dia tsy maintsy semence spirituelle vo ara-panahy, tsy maintsy vatana lay Adama faharoa, Jesosy Kristy, tsy izao intsony ny velona ozy Paoly fa i Kristy ny velona atao anatiko. Izay isika vao afaka sy compatible, fertile, io le zavatra nazavaiko teo, andrin'ny tenin'Andriamanitra. Dikan'izay dia mitsiry sy maniry atao anatsika lay finoana. Mitoy amin'ilay fanoharana nataon'i Jesosy Kristy zay hoe raha nivoaka ny mpamafy de nisy ny voafafy teny amin'ny tany tsara, nisy voafafy teny amoron-dalana, teny amin'ny tany amoron'ny vatolampy, tany amin'ny tsilo sy ny sisa rehetra, fa manambara n'ilay fertilité hoe misy vatana compatible amin'ny tenin'Andriamanitra ve eto amin'ity planeta ity, eo amin'ny firenena malagasy. Dia aiza ho aiza ary ny plasin'ny apôstazia ao anatin'izany. Sika rehetra de samy nandalo an'izany hoe fitiavana voalohany zany. Taitra be. Tao anatin'ny fitiavana voalohany tena hoe éveillé, tao anatin'ny fitiavana voalohany tena hoe tsy matory mihitsy, tao anatin'izany fitiavana voalohany zany tena mirotsaka ho azy ny ranomaso, tsy mahatelikanina. Eto aho zany de miresaka amin'olona nanana rencontre tamin'i Jesosy Kristy izy. Rencontre ho aho. Zay rencontre izay a de afaka miseho amin'ny endriny isan-karazany, ohatra hoe antso, ohatran'ny apôstôly zao nantsoiny Jesosy Kristy a, nantsoina daholo ny fidiana. Jesosy Kristy no miantso ny tsirairay. Petera, Jakoba, Jona, même Jodasy. Fantatry Jesosy Kristy fa devoly Jodasy, hitan'i Jesosy Kristy ny toe-pony fa nosafidiana izy, nantsoina izy mba hatateraka ny fahamarinana rehetra amin'ny mahazanaky ny fahaverezana azy, satria zay le toe-po. Efa nisy fotoantsika nanazava an'izay hoe tandremo ny toe-ponao, kolokoloy ny toe-ponao, ary aoka ianao anana toe-po manakaika, toe-po zany hoe miatire ny herin'ny filazon-tsara. Lonaka. Tsy selon ny filazon-tsara fa toe-po tokony ho compatible amin'ny filazon-tsara. Anjaranao no mamboatra an'izay toe-ponao zay, ary miady an'izay ianao, mila mangeta eta am'izay ianao, ary ny épreuve am'izay, zay fotsiny ihany, ao anatin'ny hoe miconquérir ny salut itsika, de izay zavatra izay a, zay de efa bataille be. Zay nge mahatonga antsika hiteny foana hoe tsy mora ny fidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Satria amin'ny olona mantsy vitavita fotsiny hoe avereno zao vavaka zao a, de manolo tenan'i Jesosy ianao a, dia atao batisa, dia formalité asotran'izany a. Fa za miteny aminao fa reny fiangonana reny a,
de efa ao anatin'ity contexta apostazia ity daholo reny rehetrarehetra ireny. Dia rehefa voamboatra ny toe-potsika afaka manantona antsika amin'izay Jesosy Kristy, miditra ao anatin'ny antsoina hoe rencontre, mifanena amintsika. De io le nyteneniko teo hoe araka ny endriny isan-karazany avy. Ny apôstôly natsoina izy, i Paoly apôstôly spesialina mihitsy ny azy lalana ho an'ny Damaskosy tao anatin'ny antsoina hoe contexte sy événement céleste ao anatin'ny fihetsehan'ny tontolo ara-panahy. De rehefa mihetsika ny tontolo ara-panahy de miaraka amin'izay misy transformation mihitsy hatramin'ny milieu, zay le anton'le hoe azavana mamirapiratra nanajambany Paoly. Saoly nahoana ianao no manenjika de lasa Paoly ny lehilahy nesorina tao amin'ny tontolon'ny fanenjehana kristianina amin'izay izy, lalàna. Ary io manome endrika an'ilay apostazia dans le sens izany mankaty amin'ny contexte biblika selon la Bible sy ny herin'ny filazantsara. Fa kio ny asan'ny apôstôly toko 2:20, 2:20. Fa io indray dia no accusen'ny tontolon'ny ankohonana jiosy i Paoly fa ile io izy dia miala amin'ny fampianaran'ny Mosesy, miembotra, miova ho kristianina ao amin'ny Kristy. Ilay kristianina mantsy dia Kristy tsy misy fangarony, tahaka n'ilay finoana nazavaintsika teo. Dia ho an'ny jiosy sy ny farizien tamin'izany ny mpahalalàna sy ny mpisorona zay tao amin'ny fototra jodaisme. Zay tsy loko Jesosy Kristy fa jodaisme, lalàna Mosesy no ambara eto, dia tao anatin'ny apostazia ny apôstôly Paoly. De izay mihitsy koa ilay endrika apostazia ao amin'i Jesosy Kristy, arak'ilay ohatra nentsika teo hoe Exodus 2:30 hoe niala tany Egypta tonga de manangana voadoro tsotra zao mba volamena. De io voadoro io ho an'ny kristianina misy endrika be da be isan-karazany, fijejojoana, fitsangatsangana, fitiavam-bola, rehaka, culte de personnalité, make-up, resaka Snapchat, TikTok sy ny sisa rehetra. Zany ny lokon'ny apostazia zany. Fa raha petrakintsika ny fanontaniana ary tena miditra amin'ny tena votoatin'ny sujet marina isika, dia tena ao anatin'ny apostazia ny fiangonana amin'izao vanim-potoana resantsika izao. Ao anatin'ny apostazia ny fiangonana ao anatin'izao vanim-potoana resantsika izao, ary teo tsika dia efa niresaka fa hoe misy loko politika avokoa ny karazana hetsika ara-pinoana izay mihetsika eto amin'ny firenena Madagasikara. Ny arahantsika nahita izany na loko kravaty mena, na loko oranja, na le lokon'le dogmatika, na ny loko isan-karazany, fahagagana, teny tsy fantatra, zay selon la Bible ihany, fa miendrika apostazia izay mitondra makany amin'ny fahaverezana arak'ilay Hébreu 10:5-7 nivakitsika teo. Ary io le tena danger, satria lay mpino mikirakira soratra masina ihany, lay mpino, lay fiangonana mikirakira izay voasoratra ato amin'ny Baiboly ihany, mikirakira ny fanomezam-pahasoavana izy, mikirakira teny mpitiavana izy, mitory teny, toriny dia mitory, selon la Bible izy mitory dimy izy, mitory fanampiana sy zavatra isan-karazany maro izay maneho ny fitiavan'Andriamanitra izy. Kanefa sur le plan spirituel le izy de mitondra makany amin'ny fahaverezana, ary le mpino hitanao mihitsy hoe miamiembotra satria ilay valeran'ilay finoana Jesosy maty ao anatin'ilay mpino, fa ilay endrika apostazia, lay couleur na apostazia mivady amin'ilay mpino miamahazo toerana. De tsy inona izany fa ohatra hoe fitenenana amin'ny teny tsy fantatra, babarababababa amin'ny teny tsy fantatra le mpino, fa mivokatry ny fanahy 0 izy, fa taro ny voany ny azo
manaprofo an'izany zavatra lazaintsika izany. Mamonjy fiangonana ihany izy isakalahady, isa-tsabata, manenjika sekoly alahady izy, manenjika sekoly sabata izy, fa ny vokatry ny fanahy tsy compatible amin'ny maha-pino, mafana fo, amin'izay famonjeny fidirana voalohany sy fidirana faharoa sy ny isa-tsabata, isan'alahady resantsika teo zay. Satria arak'ilay zavatra nazavaintsika teo hoe ilay couleur apostazia, ilay toetra, io définition-ny apostazia, fiemorana, fivadiam-pinoana io mihitsy. Etsika aloha dia mbola miresaka ny fiemorana. Io no loko mivady amin'ilay mpino. Dia ohatran'izany daholo. Mihirahira fiderana ny mpira fiderana anankiray. Ny artiste aptera moa amin'izao dia tena feno mihitsy. Fa ny vokatry ny fanahy ao anatiny dia ilay couleur apostazia. Io zao dia hanao concert indray ry Jarasolondray be, nefa efa fantatsika ny vokatry ny fananetiny niaraka tamin'ny président adjaina Andry Nirina Rajoelina tao amin'ny Kianjabaria farany teo, niainga tamin'ilay faux prophétie noentiny iny hoe fony tany an-danitra ianao sy ny sisa rehetra, izy no niteny an'izany. Dia zao izy hanao concert gratuit sous forme hoe miteran'Andriamanitra. Peu importe. Fa lay raha dévoilentsika ilay esprit apostazia ao anatin'ilay izy, dia ilay hoe amin'ny mahatoetra maha-artiste anazy, amin'ny mahatoetra maha-mpihira anazy, sy ao amin'ilay toetra hoe izy efa miaina culte de personnalité laza, dia mikirakira an'izay izy ary manindry an'izay izy. Dia izay izay couleur izay, izay couleurana apostazia izay, izay no mitohy ary io dradradradrainy hoe ho any Antsonjombe hanao spectacle gratuite ho an'ny daholo be io izy. Fa tsy ilay hoe fiderana hikasika ny trône an'Andriamanitra. Mialatsiny amin'ny tenan'izay. Faut savoir discerner. Faut savoir discerner, sœurs et frères. Satria ny fiderana dia misy dimension mihitsy. Mpanao bokin'ny salamo jereo. Fa ao anatin'ilay fiderana dia misy faminaniana midina, misy batisan'ny fanahy masina, misy zava-panahy, misy délivrance, misy fanasitranana. Surtout, iny tena tsindraiko, satria izany zavatra notanisaintsika rehetrarehetra teo zany dia afaka angalarin'ny devoly. Surtout resaka salut, famonjena. Zany misy olona mihitsy ao anatin'ny fiderana. Avy hatrany dia manolotra ny fiainany resy lahatra anara-dian'i Jesosy Kristy. Fa lay fiderana nefa mijanona ho spectacle, lay fiderana nefa mijanona ho fihetsiketsehana. Zay mantsy ilay izy, entanina ny mpino, hetsehina, animena, hidera. Apostazia zay. Tsy ao anatin'ilay finoana Jesosy Kristy zay. Arao tsara anie ilay fanazavana. Satria ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia misy an'ilay semence, misy an'ilay vo Jesosy Kristy izay tsy avy amiko, tsy avy amin'ny fiezahako, tsy nisy nanentana, tsy nisy influenceur, tsy nisy olona naka fanahy, fa tsotro zao fotsiny hoe midera ary ilay couleurana fiderana dia noho ilay Andriamanitra sy ny voninahiny izay nidina nikasika. Expérience ny zavatra resantsika izany. Ka na misy mpanentana eo na tsisy mpanentana eo dia misy tuyau misokatra tohatry Jacob, échelle de Jacob. Ary misy anjely intermédiaire miaraka amiko ao anatin'izay fiderana izay. Ary miaraka amin'izay misy lanitra misokatra dia io ny trône an'Andriamanitra, ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ditikazo manitra miakatra. Dia rehefa miakatra ilay ditikazo dia akasitrahan'Andriamanitra ilay fanatitra fiderana, dia toy ny fanatitry Abela dia misy fankatoavana. Dia rehefa mahita fity amin'Andriamanitra dia misy fihetsehany tontolo ara-panahy miaraka amin'izay.
zany no zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika fa tsy hoe manonona daty dia manonona fietsehana dia manentana dia apetraka daholo ny zavatra izay afaka mamirapiratra rehetra eo amin'ny lafiny sehatra ny sport ny jeu de lumière ny affiche ny partage maximum ety amin'ny Facebook sy ny anomanjery rehetra ahafahana manindry zany fa izay ilay efa couleur na apostasia manaprofo fa tsy ao amin'Andriamanitra intsony ilay olona fa efa aspiré aty amin'ilay tontolo mientana fanentanana fietsehana dia ilay izao tontolo izao no mihetsika na ilay égoïsme izao ilay fisainako sy fieritreretako détail be zany zavatra resantsika izany dia presque izany daholo ireo milaza azo mpidera ireo. Andriamanitra dia mitady olona fatratra zao no natoko fahefatra andiny fahefatra amby roapolo idera azy amin'ny fanahy sy famarinana. Indisy kely zaraiko amintsika amin'ilay resaka fiderana amin'ny fanahy sy famarinana par rapport amin'ilay exemple no raisitsika teo hoe Rija Rasolondray be zay fa mbola pire no izy daholo ireo milaza azo mpidera rehetrarehetra ireo hitanareo manao clip évangélika sy manao fiderana eraky ny ainao manjery sy ny Facebook hitatsika na ny YouTube mametraka ny clipny miaraka amin'ny fiakanjo babyloniana, ny texte babyloniana, ny tolokira babyloniana, ny zavatra rehetra dia babyloniana daholo, ny kultura dia babyloniana daholo, ilay famirapiratana tsindrina ao anatiny dia babyloniana daholo, ny rouge à lèvres, ny make-up, ny chirurgie esthétique, ny fiakanjo sy ny sisa rehetra mialatsiny amin'ny teny zany efa ao anatin'ilay définition-ny apostasia daholo reny olona rehetrarehetra reny. Dia raha mitohy dia mitohy ihany anefa izay rehetrarehetra dia makany amin'io Abakoka toko faharoa andininy faha telo sy fahefatra io, Hébreu toko fahafolo andininy fahafalo amby telopolo hoe fahaverezana. Zay le apostasia zay. Zay le fiemorana zay. Raha miditra indray tsika anatin'ny fiangonana, teo tsika ny resaka fiderana ao amin'ity définition-ny apostasia ty ihany, s'infiltrer anaty fiangonana any tsika, s'infiltrer anaty toriteny any tsika, dia hitanao hoe tsy ao amin'Andriamanitra intsony ny mpiangona, tsy ao amin'Andriamanitra intsony ilay fiangonana, tsy ao amin'Andriamanitra intsony ilay toriteny lazainy, fa efa misy an'ity couleur na apostasia resantsika ity. À l'époque tsy fantatro raha nahatadidy anareo nafana be mihitsy ny raharaha tamin'ireny resaka 2002 reny, toriteny tany am-piangonana tena mivilana tanteraka, incitena ny mpino hiandany amina loko politika anankiray ho amina fifidianana ahafahana manilika mpitondra eo amin'ny fitondrana. Zany hoe ilazana amintsika zany fa ilay couleur na apostasia fiemorana ilay esprit zay dia efa nentin'ny démonie anatin'ny fiangonana. Be da be ny indisy afaka ambaratsika amin'izany lafiny sosialy zay fa ny eo amin'ny lafiny finoana mihitsy dia akaparena amin'ny contexte actuel mba ahafahany mpitondra fivavahana anankiray tsaratsara position amin'ny lafiny fidiram-bola ohatra ny toriteny izay prêcheny ambarana, akapareny tefeny amboarina amin'ny contexte ahafahany mikendry tombotsoa na ahafahany mitahiry mpino, satria rehefa voatahiry ny mpino dia mampanahiry mantsy ny fiangonana amin'izao dia ohatrany hoe entreprise, ohatrany hoe association raha mbola hoe à but non lucratif fa ny fiangonana lazaina fa hoe à but non lucratif fa ao ambadika eo mbola misy foana ny hetsika be da be isan-karazany, ohatra hoe opération lasopy, opération gâteau, opération isan-karazany zay ahafahana zany mikirakira vola, ahafahana mandrindra teti-bola, ahafahana mikendry tombotsoa, zay dia efa misy loko apostasia zay mialatsiny amin'ny tenany zany. Ary zay no mahatonga foana manipiresaka hoe danger be ny système, danger ny resaka système satria tsy maintsy mifangaro ao amin'ny fandrindrana ny lafiny tontolo zay tsy maintsy ahetsika satria izay no mamantitra an'le lazaina fa fandrosoan'ny aim-panahin'ny mpino. Averiko tsara hoe
lay systema mihitsy aloha no rassurena assurena tsindrina tsara hoe atao izay ampirindrana azy fa rehefa mirindra ilay systema dia mirindra izany ny ara-panahin'ny mpino danger be zay fa misy loko apostazia zay fa ny tena fiangonana andrasan'Andriamanitra amitsika fiangonana malaza tsy misy fiketronana milaza ny corps de Christ tepoly bâtiment du Christ any amin'ny testamenta taloha zay resak'izay dia fiangonana tsy misy système avy amin'ny fisainako sy ny fieritreretako fa système divine. Lay système divine nefa dia efa expiré satria efa andravan'Andriamanitra ny tempoly. Zay attention za tsy miresaka eto hoe contre ny système à gauche à droite tsy manohatra ny fiangonana izaniza, tsy miaccuse ny fiangonana izaniza, tsy micracher na misalira ny fiangonana miorina ambony système izy misafidy an'izany anazy zany fa mametraka ny vérité biblique ny parole sainte écriture ary lay fahasarotam-piaro ao anatin'izay zay tsy ananako akse fa n'Andriamanitra izay no ezahako zaraina amitsika. Ny zava-doza ry havana dia izao, ny zavatra mamoetra dia izao, ny zavatra mampatahotra dia izao. Be da be ny fiangonana no tsy stable intsony ary tafalatsaka atao anatin'ny sujet antsika ity apostazia ity ary lasa mitory teny tsy selon ny fitarihan'ny fanahy masina, lasa mihetsika tsy selon ny fitarihan'ny fanahy masina, ny mpihira, ny mpidera, ny mpino, ny loholona, ny diakona rehetrarehetra tsy selon ny fitarihan'ny fanahy masina fa mandeha araka n'ilay système sy lay rafitra an'ilay fiangonana. Io le nilazaiko teo hoe ny fiangonana amin'izao dia ohatran'ny entreprise daholo dia mandeha eo amin'izay ny hoe zao ny volaniditra, zao ny volany voaka, zao ny teti-bola, tsy mahazo matiantoka itsika, tsy mahazo. Où est la place du Saint-Esprit? Aiza ny finoana? Raha vakitsika nefa ny Hébreu teo hoe Hébreu 7 teo hoe ny oloko marina dia velomin'ny finoana. Zany hoe tsy ao intsony ilay finoana fa ilay système no irassurena n'ilay fiangonana. Dia izay amin'izay no atao support fa hoe rehefa mandroso ilay fiangonana dia stable ny mpino à partir an'izay dia tsindrina daholo zay verset biblique ahafahana manindry an'izay sy ny hoe rehefa nona ny kibo dia mivezivezy ny fanahy dia apetraka amin'ny confort ny mpino, apetraka amin'ny mamiraperatra ny mpino, apetraka amin'ny fanentanana entanana ny mpino. Efa apostazia zany, efa fiemorana izany satria ny fiangonana takian'Andriamanitra amitsika ny eglizy, takian'Andriamanitra amitsika ny fitoam-pivavahana andrasan'Andriamanitra amitsika dia selon le Saint-Esprit. Tsy misy fangaro ny zavatra hafa, mintsotro zao dadapasy, mintsotro zao mamapasy, mintsotro zao fa resaka salut ny antony iangonana, finoana tsotro zao fa resaka famonjena ny antony ivrentsika ato, resaka édification, resaka zava-panahy, resaka ministère, resaka don spirituel, resaka fanomezam-pahasoavana, resaka zavatra ohatran'izany, zany ny antom-pivorentsika fa tsy resaka fanentanana hoe andao entanina ihany, andao anao programme fifakaiky ny farantaona, asitsika opération lasopy, asitsika opération gâteau, ho avy ny mariage nianina dia important be ny tsodrano amin'izany satria rehefa mitondra 50 € par personne na par famille dia misy para makaty amin'ny église ainsi de suite sotran'izany. Efa misy culte de mamoana be ao anatin'izany, exemple anankiray fotsiny zany, ora nefa ireo fiangonana hitantsika rehetra ireo dia miaina amin'izany zavatra resantsika izany, miaina amin'izany esprit apostazia zany miempotra. Baiboly dia miteny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka, aza mahafoy ny fiarahanareo miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fampifanana kosa. Io moa dia tapahana foana iny verset iny, ary ina le hoe fampifanana kosa. Maika fa hatombotra amin'ny farany fa tsindrina
ilay esprit apostazia hoe aza mafoy ny fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanaon'ny sasany, zany hoe fanetanana, zay le esprit apostazia, etanina foana le olona satria c'est la masse qui fait vendre, esprit marketing, esprit apostasia, culte zao tontolo zao. Ny tena endrim-pivavahana andrasan'Andriamanitra amintsika dia ndany ianao ry Abrahama manamboatra tranolay fiaonana. Io ny tranolay fiaonana tsy misy organisation, tsy misy système ao anatin'io a. Tonga avany Jehova miantso Abrahama dia tonga Andriamanitra tsotoa raikitra ny fiaonana. Tsy misy programma, tsy misy ny liturgie, tsy misy ninona, tsy misy zavatra ohatran'izany, fa tonga dia izay fotsiny. Iny ny andry hafa, iny ny andro rahoana, manaraka n'iny fotsiny zanak'Israely. Raha vao tsy izay image no sitetsikka roa farany selon la Bible izay efa apostasia daholo. Dia mialatsiny amin'ny teny amintsika fa ao anatin'ny esprit apostasia daholo mbola pire noho ny tamin'ny andron'ny cette église naoron'ny Paoly ny mpino amin'izao fotoana izao, ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Raha tena ho fitsirintsika eto, raha tena hoe potserintsika eto, tsisy mpiantsontsika. Anio dia fotoana anentanako anao samy tonga saina, samy tsika mametra-panontaniana amin'ny tenantsika hoe izaho toetra ny fanahy, izahako toetra ny tenako, mitoetra amin'ny finoana marina ve za ty? Ao anatin'ny apostazia ve za? Sa tena efa mireno ansehan'ny finoana mihitsy? Ary zakaka izy isika satria mbola ao anatin'ny apostazia daholo, zany hoe miembotra dia misy mihitsy hoe mivady-pinoana, lasa silamo, lasa any amin'ny éveil collectif. Ny sasany moa mampivady, apostazia daholo zany. Ampivadiana ny ogasy ny fivavahana ny baiboly, ampivadiana ny éveil collectif sy ny baiboly, ny spiritisme, ny resaka hypnotisme. Hitanao hoe manjeranjera-pino any anaty fiangonana ireny, apostazia reny. Za tsy miteny hoe izy rehetra. Sao dia misy susceptible ny olona mantsy, sao susceptible daholo à partir ny Covid na avant ny Covid rehefa ohatr'izay foana ny toetran'ny olona. Ary efa voasoratra any amin'ny bokin'ny Timoty le resaka apostazia iny hoe any aparany ihany ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, tsy mpanaja izay masina, mpiebebokiriana, manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, mandany heriny. Zay ilay apostazia zay. Dia mivady-pinoana mihitsy ny farany. En même temps, ilay fanjakana mihitsy koa no mametraka an'ilay contexte irosony zay sehatry ny apostazia zay anapaka bebe koa eo amin'ilay firenena. Hitantsika ireny resaka 10 000 mosquée ireny, hitantsika toy ny resaka 6% ety amin'ny Facebook, ety ny tena misy ny guerre de communication. Fa ao anatin'izany animbana ny finoanao daholo mba hahafahanao mandeha any amin'ilay resaka apostazia, dia omena plaisir sitraka ao anatin'ny tony tambajotra itony ny mpino, ny génération. Dia tafalatsaka ao anatin'ny apostazia, tsy misy mamaky baiboly intsony, tsy misy mandeha sekoly lady intsony, tsy misy mianatra tenin'Andriamanitra intsony, tsy misy miara-mivavaka izany intsony rehefa amin'ny hariva alohan'ny hatory. Samy maka ho azy eny ao anatin'ny apostazia daholo. Ary na ao anatin'ny ankonana ara dia manapaka be izany apostazia. Ka anio tsika dia samy mametraka question, za koa mametraka question amin'ny tenako. Ny oloko marina hozy Jesosy Kristy velomin'ny finoana izy. Io finoana io dia neutre, tena hoe transparent. Jesosy Kristy zay ihany. Tsy misy fangarony, tsy misy couleur hafa, tsy misy loko politique, tsy misy toriteny mal placé, tsy misy incitation à gauche à droite par rapport amin'ny contexte izay tiany fanahy hitondrana an'ilay olona sy tiany fanahy hanosehana an'ilay olona hikendry ny fikendreny, ainsi de suite. Contexte mitovy amin'izany. Fa Jesosy fotsiny ihany. Araka ilay exemple an'iraytsika teo hoe ndany ianao ry Abrahama manao tranolao fiainana, dia tsy misy zavatra sy principe be da be ao anatin'izany fa tsanganao fotsiny tranolay fiainana ohatran'izao dia midin'Andriamanitra eo amin'ny vavahadin'ny tranolay fiainana miaona amin'ny Abrahama. Ohatran'izay koa Mosesy, zanak'Israely. Zay. Tsy misy principe à gauche à droite, tsy misy fisainana olombelona ao anatin'izany, tsy misy fikendreko, tsy misy tombotsoako ao anatin'izany.
andriamanitra koa tsy manana tombontsoa ao anatin'izany satria tsy misy tombontsoa an'andriamanitra hamonjy atsika, tsy misy intérêt an'andriamanitra fa fitiavan'andriamanitra. Zay le plénitude, fahafenon'andriamanitra ny antony ny hamonjeny atsika, natioran'andriamanitra mamonjy. Ka dineo par rapport amin'ny zavatra nizaraintsika zany a. Afaka miresaka velatra be tsika amin'ity apostazia ity sy ny tontolon'ity définition-ny apostazia ity, fa misy zavatra afaka raisitsika ao anatin'izay zavatra nozaraintsika izay amara-parana azy mantsy isika. Ny apostazia dia tandremo ny fiamorana ary indrindra rehefa tafiditra ao anatin'ny fiamorana io tsika tsy adala akory satana ka hoe miembotra fotsiny tsika dia ça suffit pour lui, miembotra fotsiny tsika dia mijanona amin'izay izy fa ho avadiny mihitsy ny fonoantsika, ho tsipino itsika. Zany tsipino zany moa ny ateisma tsy misy zany, fa ho anty itsika, ho mpanohitra. Dia izany ny zavatra misy aty amin'ny Facebook eo amin'ny fiarahamonina. Miakuze ny baiboly daholo ny olona, miakuze ny fivavahana an'Andriamanitra tsy toa, manaratsy kristianina sy ny sisa rehetra, satria pino ao anatin'ny apostazia ny betsaka. Ny ankamaroan'ny olona dia mitondra tunika izy hoe diakona, mitondra tunika izy hoe mpiandry, mitondra robe pastoral izy, misambotra ministère sy don spirituel izy, ny talenta atao amin'ny baiboly isan-karazany, dia hoy izy hoe zahay kristianina, fa mandeha amin'ilay esprit fiemorana izy, zany hoe miaraka amin'izay izy efa tsy ao intsony lay zèle Andriamanitra tsy toa, lay finoana Jesosy Kristy, fa lay fisainany sy ny fieritreretany, fa lay fikendreny izay esprit apetraky ny devoly ao anatiny, satria izy manana fikendrena tanjona hafa, ino no izorany, dia manimba fiarahamonina izy, manimbanimba zavatra eny izy, mangalatra izy amin'ny mampanao politika azy izy, manolana izy, fa courant be zany, mandeha ho azy zany amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Fa ny lanana gauche à droite manomboka any amin'ny pastora, hatrany amin'ny mpangalatra, hatrany amin'ny zaza tsy ampy-taona sy ny sisa rehetra, mpanolana daholo. Ary izay fanolanana izay amin'ny endriny isan-karazany, que ce soit hoe parole sainte écriture, na ohatra koa hoe teny tsotra any am-piasana, na ohatra hoe ao anaty projet, miolana daholo ny zavatra rehetrarehetra arak'ilay esprit efa miembotra tia Jesosy Kristy. Raha niara-dalana tamin'i Jesosy Kristy dia efa miembotra tsy miara-dalana amin'ny Jesosy intsony, dia mazava ho azy fa iza ny miara-dalana aminao rehefa tsy Jesosy Kristy intsony miara-dalana amintsika, fiemorana miaraka amin'ny satana amin'izay dia mivady mpinoana mihitsy avy eo, dia lasa bouddhiste, lasa antikrist, lasa slam, lasa hindoiste, lasa any amin'ny fanompontsampy spiritisme, lasa mipratike hypnotisme, manao voyage astral sy ny sisa rehetra, satria efa miaina tanteraka an'ilay apostazia. Rappelina farany tandremotsika ao anatin'ny dénomination fandrika be. Mety ho efintsika ianao tsopo be, mety ho katolika ianao, mety ho femme foi ianao, mety jiosy mesianika ianao, mety be da be ianao, fa dinio tsara ny tenanao raha mitoetra amin'ny finoana ianao. Za tsy miteny hoe miala amin'ny fiangonana, aza mafoy ny fiarahantsika mivavaka ozy ny baiboly, fa mifananara kosa. Fa be da be mihitsy ny olona no miaina doctrine, zany hoe efa miembotra izy, miaina fanentanana, fanetsiketsehana, zay le esprit apostazia. Miaina fotsiny izy liturgie, miaina fotsiny izy fanentanana, asandrato ny tananao, zao tsika dia aritehaka hira, anaraka anao aho, anaraka anao, anaraka anao a Jesosy io, entanina izy, fa ao anatiny tsisy vokatry ny fanahy. Tsy manana an'ilay esprit Jesosy Kristy izy, fa miaina an'ilay esprit apostazia. Ilay finoana esprit Jesosy Kristy anefa tsy mila mifangaro zavatra ninenina mihitsy, fa Jesosy tokory, ampy a Jesosy. Fa ny ankamaroan'ny mpino na zokiny na zandriny, na evangelika na efa taloha be, na traditionnel na méthodiste na tsy fantatro, calviniste na tsy haiko, je ne sais pas, fa miaina apostazia daholo. Mbola pire noho ny eglizy anankifito na orom-poly, petrao ny fanontaniana, kolokoloy ny ara-pananao, personnel ny famonjena, kolokoloy ny tokantranonao, jereo, soyons visionnaire, mahaiza mijery lavitra,
zay le lavitra zay a dia fiainana mandrakizay ilay tsy hita maso au delà, sokafony masonao ahitan'izany mangatahany Jesosy Kristy. Mirary soa antsika rehetra tandremin'ny apôstazia, ny oloko marina ho velon'ny finoana, raha miembotra kosa izy a dia tsy sitraky ny fanahiko a ozy Yahweh Elohim. Saotranao zay tomporay masina tsoara mbola afaka nizaran'izay teny izay afaka nampita hafatra tamin'ny alalan'ny topika apôstazia. Mametra-panontaniana zay ary mandinika ny tenanay hoe ianao marina tokoa ve Jesosy ny atao anatinay a? Fotom-pampianaranao tsy mifangaro ve no rahanay? Mijoro aminao tokoa ve zahay sa variana amin'ny rehaka sy fisainan'olombelona izao tontolo izao, ny zavatra be da be ohatran'izany, mba tsy tenenanay hoe efa ny satana izay. Jereo izay tompo sambory izay, fangio izay a, avoty izay. Fantatray ny marina ary marina ihany no mahafaka anay tsy ho andefo. Ataovy aminay izay tokony tsy sahaza atao aminay Jesosy a, atolotray anao ny tenanay mba ho sahanao sy ho kolokoloanao indray. Ianaranao Jesosy Kristy no nanaovana tombo-kase ny fizarana teto a sy ny teny nambara rehetra. Ny aja sy ny tera dia anao ririany a raitsyto. Halleloia. Raha soa antsika rehetra, afatra farany be da be koa isika no manafina ny herin'ny filazantsara ao anatin'ny antsoina ohatra hoe resaka association, resaka asasoa, resaka ohatran'izany a. Za tsy miteny hoe ratsy zany fa tsy mahavonjy reny, tsy mahavonjy reny. Misy ny olona rehefa tena hoe reraka be izy ao anatin'ilay apôstazia fiangonana dia manao association izy, manao fatsakana izy, manao akanjazy izy, manao fitaizana zazakamboty izy. Za tsy miteny hoe ratsy zany fa reny efa manindry bebe kokoa an'ilay formana apôstazia satria tellement tena tsy antsony Jesosy a, dia reny zavatra ireny no tsindriny pour faire croire fa hoe miaraka amin'Andriamanitra izy. Dia adinony anefa fa misy ny multiplication, adinony anefa fa misy ny mana avy any an-danitra Jesosy Kristy, efa tsy ao amin'ny tsony tokoa izay zavatra zay a. Zay zavatra nolazaiko antsika faran'izay dia fanarana fotsiny ihany fa tsy hoe aza manao asa soa na hoe aza manangana akanjaza sy zazakamboty. Somary sarotsarotra raisina ny zavatra noresantsika fa Andriamanitra ny hanampibetsaka antsika amin'ny fanakarana sy ny famantarana foana ny sitrapon'Andriamanitra tsy to. Veloma tompoko, tahin Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny